zakamiazava mitsangana ianao iza. Ivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao zahay Jesosy raha mbola voronao eto amin'ity tempolinao masina ity. Misaotra ny tantananao anay tsirairay avy any atokantrano, ary fantatray fa ianao no mitantana sy mitondra anay, na dia ho aza ny zavatra maro mety ho nanakana anay. Dia misaotra anao zahay satria tianao ny hanomezanao anay ny teninao izay manome anay ny fanantenana velona, ny teninao manome fiainana marina azo antoka, teninao izay manome toky ny amin'ny ampitso rehetra ka tsy hanananay fanahinana amin'ity fiainana mandalo ity, izay mitady handifotra anay tokoa araka an'izany hirana izany. Ny zavatra rehetra izay atrehanay dia mampatahotra, mampiorohoro, mampitebiteby, kanefa kosa manana anao izahay ka dia tsy manana matahotra na miorohoro, fa manana anao ilay Andriamanitra mpandresy, ady handresy toanao tokoa izay rehetra matoky anao. Da io ny teninao izay fampahirezanay eto Tompo, ka mifanainao masina no hamangy ny fonay, hanokatra ny fonay, hampahiratra ny masonay, ahitanay tokoa ny harena sarobidy raketin'ny teninao izay mambara ankehitriny, koa dia mitenena Tompo fa mihaino izahay. Amin'ny anaranao mavony Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika amin'ity alahady 1 manaraka ny Trinité ity dia hitantsika eo amin'ny Lioka 9:20 dia ny andininy 9 ka hatramin'ny 14. Lioka 9:20 dia ny andininy 9 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan'ny tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka io mpamory hetra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandoa ny fahafolokarena izay azoko amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny, sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitehatratra ka nanao hoe, Andriamanitro, mamondrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy izany nidina tany an-trano efa no hamarinina noho ny anankiray. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala amin'ny Tompo aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fampianarana lehibe no asehon'i Jesosy amin'ity perikopa anjarantsika androany ity, amin'ny alalan'ny fandraisana ohatra amin'ireto olona anankiroa ireto. Dia hitantsika tsara araka ny tantara teo fa ny iray fariseo ary ny iray mpamory hetra. Izay raha eo amin'ny fiarahamonina ny jerena, ny mpamory hetra dia sokajian'ny jiosy tamin'izany fotoana izany ho isan'ny asan'ny mpanota, satria toa fangalarana no betsaka ao anatin'izany asa izany, ka dia milohy ny lalàna sy ny fampianarana ny fiangonana izany asa izany. Kanefa io lehilahy io dia anisan'ny namonjy ny tempoly ihany koa izy. Dia samy nivavaka izy ireo araka ny voalaza teto, raha mijery ny fivavaka ilay fariseo isika, ka ampitahantsika amin'ny tenantsika sy ny fiainantsika, dia angambany tsy manan-kolazaina isika ary tsy manan-kalahatra isika ny manoloana izay ambarany. Ino izay ambarany? Izao no lazainy: Andriamanitro, misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny. Maka zavatra amin'ny tsy marina zany. Tsy mpijangajanga aho,
ary tsy mba tahaka ny mpamory hetra io araka ny fa voalaza teo moa ny asa ratsy zay atao, ny asan'ny mpamory hetra zay heverina hosokajy asa maloto. Ary voalazany koa fa mandoa ny fahafolo-karena izy amin'izay rehetra azony, dia mifady hanina indroa isan-kerinandro. Mba manontany teny kely antsika hoe impiry isika mba mifady hanina isan-kerinandro? Rehefa nisy fotoana ve nifadianao hanina? Impiry ianao no efa mba nandoa fahafolo-karena amin'izay azonao? Efa nanao ve tsika? Na efa mba nanandrana ve isika hoe ny ampahafolo-karenako no omeko? Raha mitaha amin'ity mpamory hetra ity sika dia latsa-danja be ny amin'ny fiainana izay atao hoe ara-pivavahana. Raha mijery ny zavatra lazainy ilay fariseo isika, ka tadiditsika tsara ny tenin'Andriamanitra vakiana teo amin'ny pilipitra kely teo mikasika ny bokin'ny Samoela, dia mifanaraka tsara amin'izay nambara ny soratra masina ny fanambaran-tenan'ilay fariseo. Iverenantsika vakiana angely Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo andimy faha 1 andimy faha 7 teo, dia misy teny vitsivitsy ho raisintsika. Izao no ambarany voasoratra amin'ny bokin'ny Samoela, irenako vakiana amintsika. Na nisoa Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliany ahy. Izany hoe ilay mivavaka amin'Andriamanitra dia milaza fa madio ny tanany. Dia tahaka n'ilay fariseo zany milaza fa izaho dia tsy mpakan-keriny. Raha amin'ny fiainana andavanandro dia madio izy. Manaraka eo, mitandrina ny lalàn'i Jehovah ka tsy mba nanao ratsy hialako amin'Andriamanitra. Mifady hanina izy ary mihoatra noho izay taky ny tenin'Andriamanitra ny fifadikany natao, satria ao anatin'ny herinandro izy indroa mifady. Isika tsy mbola nifady hanina na indray mandeha ao anatin'ny ray volana, fa izy ao anatin'ny herinandro indroa mifady hanina. Io tokony isy fampianarana mikasika ny fifadikany io, fa nahoana no misy ny fifadikany. Dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra toy ny ato: ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny rehetra tsy mba nialako. Tsy nanantsiny taminy aho, sady niaro tena tsy ho azo ny fahotako. Nitandrina ny didin'Andriamanitra ilay olona zay ambaran'ny Samoela eto. Ary dia mitandrina tokoa ity fariseo ity. Zaho izy tsy mba mpijangajanga, zaho tsy mba nangalatra na nambaka olona. Tandrina ny didin'Andriamanitra izany. Raha jerena sy tarafina amin'izany tenin'Andriamanitra zany ny toetran'ilay fariseo, dia mahazo 20/20 izy, satria manao mihoatra lavitra noho izay mbola taky ny tenin'Andriamanitra ary izy raha jerena, mba ahitana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Nefa ilay zavatra tany sain'ilay fariseo teto ve, raha ny ambaran'i Jesosy eto, mahamarina azy eo anatrehan'Andriamanitra ve zany? Nahamarina azy eo amin'ny mason'Andriamanitra ve ny zavatra nataony? Ny fady hanina indroa isan-kerinandro, mandoa fahafolo-karena amin'izay rehetra azony izy, na ny karama na ny asan-tselika sy ny sisa, dia akany fahafolo-karena ateriny ho an'Andriamanitra. Tsy tokony ho falifaly ve aminy ve Andriamanitra amin'izany? Tsy tokony ho falifaly ve Jesosy amin'izany? Nakasitraka n'ilay fariseo hoe tena tsara ny ataon'ilay fariseo. Fa nahoana no lazain'Andriamanitra eto fa tsy nahazo sitraka izy, fa ilay mpamory hetra no nahazo fankasitrahana. Ahoana no nataon'ilay mpamory hetra? Ilay mpamory hetra moa efa sokajian'ny fariseo hoe reny olona maloto reny, tsy azo ifaneraserana ary tsy azo idirana trano, tsy azo atao miara-misakafo amin'ireny, fa raha vao mikasika azy fotsiny aza dia maloto ianao. Dia io anefa mba nandeha namonjy ny tempoly ilay mpamory hetra, dia izao no voalazan'i Jesosy eto: tsy sahy akory izy ny andrandrany lanitra. Ny fiandrandrana ny lanitra manko dia manambara indrindra hoe fitadiavana an'Andriamanitra izany.
mangetahetan'Andriamanitra izany ny fiandrandrana. Ary ity fariseo ity dia niandrandra mihitsy izy, ny tanisa amin'izay zavatra nataony. Fa ilay fariseo, ilay mpamoretra kosa ambaran'i Jesosy dia tsy mba sahy akory izy ny andrandra ny lanitra hilaza ny fahamarinany, fa ny zavatra nambarany tsy ny fahamarinany fa ny toetrany, ny toe-pony eo anatren'Andriamanitra. Na mahatsapa ny fahamasinan'Andriamanitra izy dia teny tsotra sy fohy nolazany hoe Andriamanitra ô mamondrafo amiko mpanota. Ny feheziny ao anatin'izay teny fohy izay ny amin'ny toetrany manontolo, mamondrafo amiko mpanota. Raha jerentsika ny zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto dia tsy hoe ratsy akory ny zavatra nolazain'ilay fariseo sy ny tanysany, ka isika rehetrarehetra manao zao hoe dia tsy hanao fahafolokarena ary tsy fahadihanina tsy hanao. Tsy izany tiany Jesosy ho tenenina raha milaza amin'ny toetran'ilay fariseo izy, fa ilay toe-po izay manamary-tena eo anatrehan'Andriamanitra ka mihevitra fa izay ataoko no ahazoko ny valim-pitia amin'Andriamanitra. Io fahadisoana lehibe amintsika, ny fieritreretana hoe izay ataoko no ahazoko valim-pitia amin'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny ataontsika fa miankina amin'ny fonao izay manao ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fanetretena, ka tsy hitadiavanao laza na voninahitra na fahefana na zavatra hafa amin'ny nofo ny zavatra ataonao ho an'Andriamanitra, fa kendrenao indrindra ny ampisehon'ny voninahitra Andriamanitra dia mametraka fanontaniana hoe tena tsapa sy hita eo amin'ny fiezahana ataonao hoe ny fikatsana izany voninahitra Andriamanitra izany. Matetika dia fitentsika manao hoe dia ampanetretena no ilazana, fa ny fanontaniana dia hoe tena amin'ny fanetretena marina ve sa amin'ny fanetretena amin'ny molotra fotsiny ihany. Ka eto ny zavatra tian'Andriamanitra aseho dia ilay fonao izay mahatsiaro mila an'Andriamanitra ho mpamonjy sy mpanavitra anao amin'ny fahotana rehetra, satria mpanota isika. Amin'izay rehetra ataontsika, Jesosy aza rehefa milaza hoe na inona vitanareo nataonareo ka nety, dia milaza fa hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, fa izay tokony nataonay ihany no natao. Tsika zany tokony atao tsy vitantsika araka ny tokony ho izy akory, fa indraindray ataontsika alasafay fotsiny ny asan'Andriamanitra. Ataoko ty fa mba manam-potoana ao androany dia manao teritery fotoanako tsy hanao. Tsy sahy manao sakrifisy ho an'Andriamanitra isika. Hanao fampianarana kely fotsiny aho eto ny amin'ny fotoam-pivavahantsika, mba tsy ho fahazarana fotsiny koa no andehanantsika ato, ka tsy mahalala akory hoe inona no ataon'ny pastora rehefa ery aloha ery mitodika aty io, sa hoe makary kely izy mba tsy te hijery olona dia manatrika aty indray izy mba te hanatrika anareo. Tsy izany ny dikan'ny fihetsiky ny pastora eny aloha eny, fa io misy amin'ilay fampianaran'ny fiangonana manao hoe acte sacrificiel ary acte sacramental. Raha fa pasteur mitodika makany amin'ny fiangonana dia manambara ny hafatra avy amin'Andriamanitra izy, manambara ny sitrapon'Andriamanitra izy, mitondra ny teny avy amin'Andriamanitra izy ho an'ny fiangonana. Fa rehefa izy mitody dia izay no atao hoe acte sacrificiel, zavatra avy amin'Andriamanitra omeny atsika maimaim-poana, atolony maimaim-poana zany. Dia io ilay famelan-keloka, io ny tenin'Andriamanitra, io ny tsodrano, dia omeny ianao zany. Tsy andoavam-bola io, fa atolony maimaim-poana. Fa rehefa ny pastora mitodika makany aloha dia misolo vava antsika rehetra izy makany aloha, mitodika makany aloha amin'ny hazo fijaliana, mitondra teny ho antsika izy. Raha ny marina dia isika no tokony hiteny, fa mahafiangonana antsika tena iray dia ny pastora ny lasa toy ny vava iray misolo antsika. Asa raha mba manaraka ny teny atao amin'ny pastora mitodika makary isika, sa mihaino amin'ny pastora isika. Raha ianao mihaino dia tsy ampy izay,
fa tsy mihaino ianao fa ianao no miteny ny zavatra rehetra zay lazay ny pastora rehefa mitodika makary fa tsy pastora. Ny pastora rehefa mandohalika tsy pastora no voasazy handohalika no niotany fa ny fiangonana no mandohalika. Ianao zany no tokony handohalika. Isika loterana moa tsy dia misy an'ilay fandohalehana eto amin'ny W fa ny an katolika misy W, misy fandohalehana ny azy ny eo anoloana dia mandohalika mihitsy ny fiangonana ao, manambara ilay fanetretena iny, ilazana tahaka n'ilay mpamory hetra eto manao hoe Andriamanitro mamindrafo amiko mpanota. Zay ny dikan'ilay pastora rehefa mitodika ary mitondra ny tenintsika hoe raha miaiky mifaotantsika, mitodika makaty amintsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha miaiky mifaotantsika isika dia mahatoky sy maro Andriamanitra ka mamela ny faotantsika izy sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia hanetry tena. Zay ny anankiray, hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika. Noho n'inona? Noho ny faotantsika. Dia mitodika makary amin'izay pastora, ianao no miteny amin'iny. Ianao no mandray ilay teny hoentina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny sasany mikipy dia mijery telefona. Ny sasany sahinanay misy zavatra adino any dia fa mba mitoditodika mikipikipy ny olona dia manararaotra mikitikitika telefona. Tsy mbola maloatra noho ny fariseo isika amin'izay fotoana zay. Aviliviliny Satana ny fisainantsika tsy handray, tsy hitondra ilay fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny dika ny fihodikodiana amin'ny pastora eo aloha mitodika makary sy mitodika makaty. Dia ilay mitodika makary inona atao hoe acte sacrificiel, zany hoe manolotra ny tenantsika isika ho sorona toy ny hoe maty eo anatrehan'Andriamanitra. Atao sorona eo anatrehan'Andriamanitra, atolotra an'Andriamanitra ny fiainantsika zany. Atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona hoy ny tenan'Andriamanitra, tsy fanatitra maty na hoe fanatitra efa tsisy ilana azy fa fanatitra velona. Zany no antony hitodiana makany aloha dia miombona amin'iny isika fiangonana. Zay ny antony fivavahantsika io, fa tsy hoe fombafomba natao fotsiny ihany fa misy ny atao hoe acte symbolika ataontsika ao anatin'ny fiangonana. Ka miverina amin'ilay tenin'Andriamanitra teo isika dia eto ny tenin'Andriamanitra dia mampiseho antsika ilay toetra n'ilay fariseo. Tsy mba nitanisa ny zavatra vitany izy rahateo fa efa sokajiana ho mpanota izy dia niraisany zany toerana zany dia tsy sahy andrandra an'Andriamanitra izy, tsy sahy andrandra amin'Andriamanitra akory izy fa nitehatratra. Ny tehatratra moa amin'ny fomba jiosy mikapoka ny tratrany manambara tena hoe feno alahelo ny fiainany manontolo, feno alahelo noho ny fahotana ka dia tsy mendrika akory na dia hiantso ny anaran'Andriamanitra azy. Inona no fijerin' Jesosy amin'ireo olona anankiroa ireo? Ity lehilahy ity nandeha ho any amin'ny tempoly hilaza fotsiny ery lavidavitra ery fa tsy sahy nandeha teny aloha akory. Ny teny Andriamanitra mamindrafo amin'ny mpanota. Hoy Jesosy, ity lehilahy ity vao niala avy any an-trano izy dia efa no hamarin'Andriamanitra. Isika ve vao niala avy any an-trano dia mieritreritra hanatona an'Andriamanitra hiaiky ny fahotantsika? Sa andeha ho any aho te hahitan-dranona andro any, any izao hitako any dia mifanao rendez-vous aty am-piangonana ifampiresaka fotsiny fa tsy hitady an'Andriamanitra akory. Hitady an'Andriamanitra hamela ny fahotantsika, hanadio atsika ny fahotana, ny fivavahana tadiavin'Andriamanitra dia ny fahaizantsika manetry tena fa tsy miavonavona, manetry tena miaiky hoe izaho mpanota, mila mpamonjy aho, mitady an' Jesosy aho. Zay dia ampiny amin'Andriamanitra. Tsy nitaky fahafolokarena Jesosy eto, tsy niresaka momba ny fahafolokarenany amin'ilay mpamory hetra izy, nefa nahazo fahamarinana, fanamarinana teo mason'Andriamanitra ilay mpamory hetra.
tsy ny fahadihaniny io nefa no hamarin'Andriamanitra izy mbola avy any an-trano. Zany araka ny voalaza teo zany akory tsy hoe tsy tokony ataontsika fa efa takiany didin'Andriamanitra zany, fa raha ataontsika ho fitakiana ny hanamarinan'Andriamanitra antsika zany, dia izay no mahadiso atsika fa izay zavatra ataontsika dia ataontsika mifanetretena fa tsy hoentintsika hisehoseho eo mason'ny olona fotsiny ihany. Ka azotsika sitraka amin'olona hoe raha iny tena mpivavaka, iny tena zao iny, iny tena ohatran'izao iny. Fa ianao fantatr'Andriamanitra ny fonao, ny hetahetanao, dia efa fantatr'Andriamanitra hoe mitady azy ianao. Tonga eto ianao hitady an'Andriamanitra. Tonga eto ianao hitady ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Mody ianao nandray ny fanadiovana tanteraka teo an'Andriamanitra. Voadion'Andriamanitra tanteraka. Olona voadio no avaozin'Andriamanitra tanteraka ianao miala eto, fa tsy tahaka ny nidiranao eto indray no ivoanao entinao mivezivezy eo le fahotana, dia tsy miala akory, dia faty antoka ihany le fandehanantsika ty am-piangonana amin'izay fotoana izay. Fa raha tonga eto isika dia hitady an'Andriamanitra tahaka an'ity fariseho ity. Ka na dia vao niainga avy any an-trano ianao dia tsaroa fa efa fantatr'Andriamanitra. Hita an'Andriamanitra ny misy atsika. Hita an'Andriamanitra ianao vao miainga avy any. Tsy maty antoka ianao tonga eto fa fantatr'Andriamanitra. Ny olona nge mandeha eny an-dalana eny jerena feno tomobila mifanana bisikileta handeha hitsangatsangana handany andro mizatena mandeha any anaty ala any sy ny sisa. Fa ianao nanokana ity fotoana ity tonga eto amin'ity tempoly ity, sarobidy amin'Andriamanitra io. So dia ataontsika hoe tsy hitan'Andriamanitra io, hitany io. Tahaka ny fahitany an'ilay fariseho, ilay mpamory hevitra vao niala any an-trano dia efa fantany. Vao niala any an-trano ianao dia efa fantatr'Andriamanitra. Eny an-dalana ianao misy fakapanahy ianao, andeha mody, andeha miverina. Ino no andaniana andro any? Misy fakapanahy be dia be mitaona anao hiverina tsy hakaty amin'ny tempolin'Andriamanitra isan'alahady. Fa ny fitiavantsika mangeny hetahetantsika hitady an'Andriamanitra no mahatonga atsika eto amin'ity andro anio ity dia fantatr'Andriamanitra. Izay mitady azy marina, izay mitady azy amin'ny fony dia hitany. Tsy fotoana verimaina ary sarobidy amin'Andriamanitra izany. Izany no ampaherezana atsika hatrany hatrany tsy ho kivy na ho ketraka amin'ny fanatonana sy ny fitadiavana an'Andriamanitra amin'ny fo. Fa hahatonga atsika hangetaheta mandrakariva, hitady ny famondram-pon'Andriamanitra, hitady ny fiarovany, hitady ny fitantanany, hitady ny fitahiny. Raha fehezina tokana zany dia hoe ny fanakinantsika tanteraka, ny hoavintsika sy ny fiainantsika manontolo sy ny fametrahantsika izany eo am-pelantanan'Andriamanitra, fa izy no mihay antsika ka dia tsy manana hiahy isika amin'ny zavatra rehetra. Jesosy no ampahery antsika tsirairay avy ary hitahy antsika tsirairay avy tahaka an'izay azotsika ny fitahina tahaka an'ity mpamory hevitra ity. Miala eto isika dia ho ny ten'Andriamanitra efa no hamarinina ianao tonga eto, ka dia hazo mandrakariva zany fanamarinan'Andriamanitra zany ho fiainantsika isan'andro hoe olona no hamarinan'Andriamanitra ao noho ny fitiavany ahy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sanaka fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho azy mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny vonina ny Jehova, mifampiposaka ao amin'ny raha eto amin'izao tontolo